miraba toloko lasy toloko vavy amin'izao alahady atoandro zao fotoana ny fampalagna vaovao iaraha malotra amin'ny namana André Anjafy ny arivo tony. Vaovao ny Église catholique apostolique romane avetrany no hanomboantsika ny fotoana satria natomboka androany ny fanamariana ny jobily roa sosy ny katedraly eny Andohalo tonga nanome voninahitra ny fotoana mpanomboana ny filohan'ny fitondrana tetezanita André Rajoelina eo ampanaminana ny sary sy ny feo reo teknisiany ny televisionna malagasy amin'izao ora sy fotoana izao haroso avetrany ny amin'izay vaovao ny ekary izay raha vovonina ny sary sy ny feo fampiandrasana dia hitampody eny Anjanamasina isika toerana hitaizana zaza mania mba hiverina amin'ny lalana tokony aleny fizay moa lailazana matetika hoe ampianaro sy zaro amin'ny lalana tokony aleny eny zaza nitsidika ireo zaza tezany ireo raha matoa miala Rajoelina tamin'ity herinandro ity vaovao tateriny namana Elisabeth Randrianizana ho antsika. Amin'izao akatoky ny fety Noely izao dia tonga ny fampizaha faliana tamin'ireo ankizy manihy ao amin'ny akany fanabeazana fokontany Mandrosoa commune Nosiala Anjanamasina nivady ny filohan'ny fitondrana tetezanita miala Rajoelina. Akany fanarenana tantanan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana antony roa no andrefasana ankizy eto voalohany izy ireo tsy misy pia ka tamindondoza na ka sosial faharoa no izy ireo manana eloka na kapenal ny taona 1970 no najoro akany roapolo ireo mpanabe eto manaraka ny programa mpampianaran'ny fanjakana tamin'ity taona ity dia 700 ireo afaka CEPE torak'izany ihany koa ireo nahazo ny BBC everiko raha matoa miala Rajoelina fanondrika ny firavoravoan'ny Noely toa ireo zaza rehetra ianareo. Ny fidiko manokana ny iainan'ny ankizy zandry zanaka ito amin'ity toerana ity anomboana ny hetsika fifampizavana anatin'ny Noely amin'ity taona ity satria everiko fanady amin'izao toerana izao aza misy anareo dia midrika tahaka ny ankizy rehetra nareo iain'izany firavoravony izany tsy sanatria mijoro mpampianatra androany ka hoe hitondra teny fananarana na fibebesana anareo fa teo zaranareo kosa mba lesona nianarako sy azoko tamin'ny fiainana. Ny fiainana ankizy dia tahaka ny hitanareo amin'ny fanatanjahantena izany hoe ady. Izao dilana lalovana izao dia eveo toy ny ady tsy maintsy atrehina, tsy maintsy lavy ianao aloha, tsy maintsy maritra ny fahavoazana teraky ny mpifanaminy ny fanady indraindray azy mety ny adosoana ihany nalavinao. Tahaka ny ady rehetra nefa rehefa avoina dia tsy maintsy mitraka ary izany fijoroana izany izay eritsaina mbola voninkiavy izay no anampy anao andresy eo amin'ny fiainana. Tadidio fa tsy mifarana amin'izao zava-misy iainanareo izao koa ny fiainanareo ataovy tahaka ny hoe tsy maintsy lalovana fotsiny ihany izao ahafahana manarina ny tsy mety teo aloha. Areoko mba tena hitondra lesona ho anao ny fahatsoana natao tamianao ka mba haporisika anao hiezaka mankany amin'ny tsara kokoa noho izao rehefa naleto amin'ity toeran'ity. Ny fahombiazana tsara indrindra dia ny fahaizanao manatika ny fisedrana andalovanao na ny fahaditrana izany na ny fahaditrana ny fitoerana andresenao isakana ka ahafahanao maninana ho avy tsaratsara tokoa. Dia tsara tokoa fa ao anatin'ny fotoana sarotra tsy maintsy lalovana na dia matsiaro tena olivery izy ianao dia mikimbana mandana amin'ny tompo fa izy no anotokana tsy anaranao na ovino na ovino ary izy ireny ihany koa no afaka manome hery amin'ny fiainanao.
izay afaka izay momba tiako mifampizarana taminareo androany ankoatran'ny fifaliana izay tokony mifampizaratsika amin'izao akatoko izao mahereza aza manaiky mioresy tsy mianty ka hoe okiry fa tonga amin'ny toerana tohitoy mijoro fa mbola miandry eo nonana ny fiainanao dia aza diny fa lesina lehibe ampianariny vanim-potoana amin'ny antsika ny fahaizana mifampizara na kiny na betsaka ny anananao eny na tsy manana amin'ny olona mitoizy mitsikitsiky dia ny famia ny fitiavana ny ananao dia azarena foana amin'ny renananao sy manodidina miny fa tokoa mba nisy azonareo miraisina sy riritreretina izay teny ataoko izay ka mba amela marika kely ho an'ireo ny fandalovako androany dia maka erindriny ihany koa ho anareo tompona andraikitra rehetra sy ianareo mpanabe tsy mona ny asanareo kanefa fantatry fa etan'ny mpitiavanareo ka afaka miezaka trano dia misaotra sy mankasitraka miezaka rehetra izay efa nataonareo dia mirariny mahafinaritra ho antsika rehetra ary mitondra ny teny fiarintsoa mba mpitiavana ho antsika tsirairay teto dia nanolotra fanampiana kojakoja lakozia vary kabaro fitafiana bodofotsy kidoro kilalao baolina kojakoja mpampianarana ary fanafody ramatoa mialy rajoelona misy ihany koa ny ekipa médicale ny fiadidiana ny tetezamita ny tsabo nify maimaim-poana ho an'ireo ankizy no marian-dramatora ilay voavy anta elianina izay talehan'ny akany fa misy fandraisany betsaka amin'ny olana eo anivon'ny fianakaviana no antony maso lavaka ireto ankizy ireto taratasy avy amin'ny tribunal no ahafahana mandray azy ireo ary didin'ny tribunal no mametra ny toerana eto ara-tantara dia toerana fametrahana gadra politika teto tamin'ny taona 1970 nisy azo telo no volendra voangy rasety rabe mananjara eo amin'ny mpidirana taorian'izay dia fonjan'ny vehivavy teto ho fanina arakasa koa ireto ankizy ireto ary afaka mampiatra izany amin'ny fotoana ialany eto ankoatran'ny fiompiana ampianarana azy ireo hiakatra anandohalo amin'izay isika ara-marika miaraka amin'ireo tompondraikitra samihafa ka voalohany amin'izany ny président Andry Rajoelina sy monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona archevêque Antananarivo hiara manamarika amin'izy ireo ny fanolorany jobily fa-20 amby-jato taona ny fiangonana Andohalo sy faharoapolo amby-jato taona ny katedraly ekara Andohalo tatitry ny namana Noso Randriamanana avy hatrany nanome voninahitra ny fitaopanokafana ny jobily fa-20 amby-jato taona ny katedraly Andohalo Masina Marie Immaculée Conception na Masina Marie Tsiazokiloka sy ny fa-15 amby-jato taona ny fiangonana Andohalo androany ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina notronina mpikambana maro ao amin'ny fitondrana tetezamita nitarika ny sorona masina ny archevêque Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona teny manentana izao fankalazana ny jobily rososona izao dia ny hoe tahaka ny nandrahandray no andrahako anareo koa izany dia hita ao amin'ny joany toko fa-20 andininy fa 1 narevaka tokoa ny fitaom-pivavahana teto an-tokotany misy ny Victoire Somanarivo ny alanantsiny teto moa ny cardinal izay mitarika ny fiofanan'ny pretra amin'ny Moramanga sy ny évêque mpanampy monseigneur Jean-Paul Randriamanana no ny antony ara-pahasalamana tetehivina ihany koa fa ny 20 jolay 550 sy 700 ny lamesa voalohany teto Ankibony Merina ny 20 septembre 120 sy 700 indray no naneky ny radama faharoa fa azo atao ny hitoriana ny fivavahana katolika tamin'ny taona 120 sy 700 ny nanomezan-drambosalama ny misiona katolika ny tany sy ny tranony mba atao fiangonana